Eo amin'ny tontolon'ny fitaterana anabakabaka kosa manomboka rahampitso dia tsy maintsy mandoa ny antsoina hoe redevance de sûreté aéronautique ireo mpanjifa ny fitaterana anabakabaka ary mbola nanamafy izany moa ny tale général ny aviation civile de Madagascar ny tolakandro teo. Ny antoka ny fandriampahalemana sy ametraka ny tontolo azo antoka na ny sûreté eny amin'ny seranam-piaramanidina miisa 20 eto amintsika no anisan'ny asan'ny ACM na ny aviation civile de Madagascar. Nisy ny fifanarahana maritra 12 taona izay nataony niaraka tamin'ny CSPI mba anadiovana ny eny amin'ny seranam-piaramanidina izay misy ireo manao zavatra tsy mety na malveillance raha ny fantatra. Ny mpanjifa ny fitaterana anabakabaka dia ampandraisina anjara amin'izany ka izay indrindra no mahatonga ny fandoavana ity redevance de sûreté ity. Valo ny aéroport zay metrana zay mesure de sûreté zay système zay. CSPI zany société frantsay izy io spécialiste amin'ny vidéosurveillance sy utilisation na cynotechnique ny alika zany fampiasana ny alika anaovana surveillance sy intervention de nisy appel d'offre de io société CSPI io zany no voatana tamin'izay appel d'offre zay de miara-miasa inona ny rôle de izy mametraka an'ilay système zay spécifie atsika hoe izao daholo manana lalàna tsika de avy amin'ny lalàna ny OACI de le lalàna atsika io zany namena ny CSPI hoe zao daholo fepetra. Amafisina ny fanaraha-maso samihafa raha ny fantatra amin'ny alalan'ny fametrahana fitaovana vaovao fitiliana ny entana na scanner sy fametrahana caméra de surveillance maro raha tsy laza afa-tsy ireo. Ireo mpanjifa ny fitaterana anabakabaka izay miditra ny PIF na ny poste d'inspection et filtrage dia mandoa izany redevance izany avokoa. Mitetina 4,5 hors taxe ny saran'izany vola aloha izany ho an'ireo sidina maharitra na long courrier ary 2,5 hors taxe izany ho an'ireo sidina anatiny. Misy ny fandaminana napetraka mba ahafana mandoa izany eny amin'ny seranam-piaramanidina fa misy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ireo trano fandraisam-bahiny sy ireo agence de voyage mba ahafana manefa izany eny amin'ireny toerana ireny.